Manomana fiaonana iarahan'ny hery politika samihafa eto amin'ny firenena ny atoko Arema sy ny Ankolafiiratsiraka. Ny zoma ho avy izao no anatanteran'izy ireo ny fiaonana eny amin'ny Fofikry Ilafy. Anatanteraka atrikasa ny atoko Arema miaraka amin'ny Amiral Lideratsiraka ny zoma 7 Novambra ho avy izao eny amin'ny foibe fiofanana Kristianina Ilafy. Atrikasa izay anasan'ny Ankolafiiratsiraka ny hery velona rehetra tamin'ny firenena, ao anatin'izany hery politika samihafa eto amintsika. Ny atoko Arema zany dia manasa ny namana tapaka ny havana rehetra ho avy eny amin'ny Ilafy, fa misy ny feonambe izay mitondra ny lohateny hoe miray donakafo Arema ho tanterahana eny Ilafy eo amin'ny Fofikry amin'ny zoma amin'ny 7 maraina. Zany moa zany dia anasana ny mpikatroka Arema rehetra sy ireo olona tsakanavaka tena ny fankalazana ny anniversaire président moa zany no tena anisany hoe lehibe amin'io, kanefa nazanona zany dia tsy maintsy misy ihany no firesahana amin'izany. Marihana fa androany 4 Novambra ny tsingeritaona nahaterahan'ny filoha teo aloha Dideratsiraka, feno vala amin'ny 7 taona katroka androany ny mpanorina an'ity antoko Arema ity, ary ny zoma 7 Novambra izao no ankalazaina amin'ny hetsika donakafon'ny Arema. Amin'ny fotoana io ihany koa raha ny fantatra no hamoahany antoko Arema ny fijery ny maloana ny raharam-pirenena.